Iverina kelitsika hijery an'i Mosesy. Mosesy dia tena hoe nahazo ny fankasitrahan'Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra taminy hoe tena hoe tsy nahita olona manana fahalemem-panahy mihoatra noho ny Mosesy izy. Kanefa n'izao Mosesy nankasitrahan'Andriamanitra fa tsy niditra, tsy tafiditra tao amin'ilay fikasan'Andriamanitra ho azy. Andriamanitra hatramin'izay na Mosesy amin'ny Mosesy dia namolavola azy. Ny parcours rehetra nitondrany amin'ny Mosesy dia efa molavolana. Kanefa n'izao na izany ary na nankasitrahana ary izy dia tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana. Ka tsakontsika fon'ny Mosesy mbola tao amin'ny Farao ka nahita ilay Egyptiana namingavinga ilay Hébreu rahalany izy dia tsy natsindry ny fony fa tonga dia namono azy. Dia izao tao aorianan'izay satria nisy nahita ilay izy dia satria fantatry Farao ilay izy dia voatery izy nitsoaka nakany nefitra dia nakany amin'ny tany Midiana ary tany izy nivolavolan'Andriamanitra nandritry ny 40 taona. Satria naninona? Satria nisy fihetsem-po tsy voafehy, satria nisy fahatezerana tsy voafehy, satria tsy niandry ny direktivan'Andriamanitra hoe top mandeha amin'izay ianao amin'ilay milibere ny zanako fa nandeha tamin'ny herin'ny tenany. Mosesy ange voatendry ho libérateur ny zanak'Israely fa nandeha aloha amin'ny fotoanan'Andriamanitra izy ary tsy niandry ny famolavolan'Andriamanitra izy fa tonga dia naka ny décision. Rehefa aveo indray vokatr'izay tsy fahonona teny izay na izay maîtrise de soi izay dia izay hoe nivolavolaina 40 taona tany amin'ny tany Midiana izy aloha. Rehefa nampidian'Andriamanitra tany Egypta indray izy handray an'ilay ministère an'izany dia izao eo amin'izay nahalavony ihany no hananganan'Andriamanitra azy. Tao indray izy aloha tsy maintsy miatrika amin'ny Farao, tsy maintsy miatrika ny lozafolo, tsy maintsy miatrika ranomasina mena, tsy maintsy miatrika ny désert fa izao tsy hoe lozafolo akoriny natao impressionner amin'ny Farao fa ny lozafolo nataon'Andriamanitra ho an'ny Mosesy ampahafantarany hoe iza moa ilay Andriamanitra miaraka aminy sy ny zanak'Israely. Misy zavatra mitranga indraindray tsika mieritreritra hoe ho an'ny olona Andriamanitra tsy mila manao démonstration de force satria izy efa Andriamanitra, satria izy efa mahery, fa matoa izy manao fahagagana dia satria ianao no tiana hampaherezina ao anatin'ilay izy hoe za nge tsy miova za nge mahery za nge mipiaro anao za nge mipamatsy anao dia aza kifitsika amin'io amen. Rehefa tany anefitra nefany efa nahita fahagagana be dia be Mosesy, efa nitantanan'Andriamanitra, efa nasian'Andriamanitra famantarana sy fahagagana ny tanany, efa nihita ranomasina mena. Nefa izao rehefa tany anefitra raha nahita ny zanak'Israely niodina tamin'Andriamanitra izy dia tsy nahafeny fahatezerana indray. Izao mety hoe rary n'ilay zavatra mitranga satria zanak'Israely nahita ny fitondran'Andriamanitra, nahita ny fitantanan'Andriamanitra azy nefa mbola niodina nanangana omby lahy volamena hivavahana dia ohatrany hoe rary n'ilay fahatezerana Mosesy fa tsy rary n'ilay izy satria izy koa efa nivolavolan'Andriamanitra tokony manana n'ilay maîtrise de soi. Rehefa tezitra izy tamin'ny zanak'Israely dia ilay vato nisy ny dity folony natotany dia nikapokapohany ravany nefa ny vato nisy ny soratanan'Andriamanitra. Ny olona ve no manao tsy mety dia amin'ny zavatra ataon'Andriamanitra ianao no s'emporter dia izay mila n'ilay maîtrise de soi. Maîtrise de soi ao anatin'ny vokatry ny fanahy fahonona tena fahonona-po.
dia zay mbola tsy nanana an'izay Mosesy dia zao naverin'Andriamanitra indray andana indray aloha mitokana dia ianao indray izany mitahy hevaty dia ianao manokatra ny didy folo izay mipitehanao. Fanotelony vakitsika ity Nomeria 20 andininy 10 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy nisy rano ho an'ny fiangonana ka dia niangona izy hiodina Mosesy sy Arona. Dia nilahady tamin'ny Mosesy ny olona ka niteny hoe inay ane izahay mba maty tamina hafatesan-kahalahanay teo anatrehan'i Jehova. Fa nahoana nitondra ny fiangonan'i Jehova ho amin'ny hevitra ity ianareo mba hahafaty anay sy ny ombinay eto. Ary nahoana nitondra anay niakatra avy tany Egypta ianareo hampiditra anay ho amin'ity tany ratsy ity izay tsy misy voan-javatra na aviavy na voaloboka na ampoka bedanitra akory sady tsy misy rano hosotroina. Dia niala teo anatrehan'ny fiangonana Mosesy sy Arona ho eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fihaonana ka niankohaka dia niseho taminy ny voninahitry Jehova. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe alao ny tehana ka vorianao sy Arona rahalanao ny fiangonana ary mitenena ny vatolampy eo imasina dia ampiboiboika ny ranony izy ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotroinao ny fiangonana ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Dia nalain'ny Mosesy ny tenana avy teo anatrehan'i Jehova araka izay nandidiny azy. Dia novorian'ny Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy miainoho mpiodina moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoahanay rano ho anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny dia niboiboika be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nihino ahy ianareo hanamasina eo amason'ny zanak'Israely dia tsy hitondra izao fiangonana izao any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Ity ny ranon'ny Meriba izay nilan'ny zanak'Israely ady tamin'i Jehova ka nisehoan'i Jehova ho masina dia taminy nataony taminy. Dia vakitsika ny Deutéronomie 17 andiny 17 ka hatramin'ny 20. Tao amin'ilay Nomeria teo aloha izany dia latsaka ny teny fa tsy hiditra any amin'ny tany Kanana Mosesy sy Arona satria tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia vakitsika angely eo amin'ny Deutéronomie 17 andiny 17 ka hatramin'ny 20. Dia nitaraina tamin'i Jehova tamin'izany andro izany ka nanao hoe Jehova Tompo Mosesy io miteny Jehova Tompo ianao vao naneho tamin'ny mpanomponao ny fahalehibiazanao sy ny tananao mahery fa aiza ny misy Andriamanitra na any an-danitra na aty an-tany izay mahay manao araka ny asanao sy ny herinao. Aoka mba handeha hita aho ka hita ny tany soa izay any an-dafin'ny Jordana dia ilay be tendrombohitra tsara sy Libanona. Fa tezitra tamiko Jehova noho ny aminareo ka tsy niaino ahy. Dia hoy Jehova tamiko aoka izay fa aza miteny amiko intsony amin'izany zavatra izany ianao. Miakara ao atapon'ny Pisga ianao ary atopazo ny masonao miankandrefana sy mianavakatra ary mianatsimy sy miantsinanana ary aoka hijery ny masonao fa tsy hita izany Jordana izany ianao. Fa mandidia any Josay ianao dia mampahereza azy sy mampatanjaha azy fa izy no andeha hita eo alohan'ity firenena ity ary izy no ampandova azy ny tany izay ho hitanao. Amen. Hitanao ny navoa Mosesy efa mivolavolaina izy. Efa nandefitra namindra fo taminy foana Andriamanitra fa zao nisy toetra izay tsy nety niova tao anatiny. Le fahatezerana. Nefa zao izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahatezerana hozy izy mitoetra eo atratran'ny adala. Rehefa feno fahatezerana tsika dia tsy mety mahavita ny sitrapon'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra koa sambatra madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Izy nefa ny asako fa efa fantany hoe mafiantoka le olona fa le izy koa nge reto hoe mety hoe tsika miteny hoe Mosesy ve ohatr'izany sy ohatr'izany fa tsika koa nge indraindray tsy mety mahazaka an'le ao atokantranontsika eo tsy mety mahazaka an'le mpiara-miasa amintsika dia tezitra foana dia le vavantsika manozona foana nefa ny ao am-bavantsika no nasian'Andriamanitra fananganana ho an'le olona. Dia zao aleon'Andriamanitra
nampitsahatra ny diany Mosesy ny tazana fotsiny ny tany Kanana sitrany aimba voavonjy any an-danitra Mosesy toy izay apiditra azy any amin'ny tany Kanana nefa tsy hiova fa ho feno ozina amin'ny zanak'Israely fotsiny ho tezitra foana dia izay eritrereto efapolo taona Mosesy mivolavolaina tany amin'ny tany Midianina 70 taona izy mivolavolaina tany Enefitra 20 taona zany tsy haiko hoe firy taona izy nanomboka niala tao Egipta mpanao salamina efa miteny hoe niandrontsika 70 na 20 taona ka raha nahaka Mosesy tsika 20 taona volavolaina any amin'ny tany efitra foana dia ahoana aiza hiditra amin'ny anjaka voatendry ve ary anjaka voatendry eto tany eo ihany fa ahoana ny lanitra tsy maintsy miovintsika tsy maintsy miova amin'ny toetritsika ary ny ovantsika amin'ny toetra tsy maintsy miombona amin'Andriamanitra tsika amen tsangana andaontsika hivavaka Jesosy tsy manan-tsafidy ny ovy izay indraindray izay Jesosy tery hoe vao ty olana ty Jesosy le sakafo Jesosy le collage ny ankizy Jesosy le projet Jesosy le asa Jesosy le zavatra matériel be dia be mahatery anay nefa ny mahatery anao ny toe-posy ny toe-panahy anay mba hanahaka anao mba ho hitanao zay rehefa mikatsaka ny fanjakanao zay rehefa manao ny sitraponao zay dia mivandy zavatra rehetra indraindray koa zay Jesosy tena hoe miazakazaka etseho manao asa etseho manao fanompona etseho nefa izay raha tsy miova akory ny dia zava-poana zany fa mangataka izay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba tena metraka prioritaire kokoa ny fiainam-panahy noho ny fiainana amin'ny nofo mitady sy mikatsaka ny sitraponao aloha zay vao maika anao ny asanao mahasoa anao aloha satria tsisy dikan'izay ka hitotototo etseho anao ny fanompona kanefa tsy mahasoa anao akoriny ary ianao ny teny hoe inona moa ny soa azony olona raha azony ary zao rehetra zao nefa very ny fanahiny sarobidy loatra aminao ny fanahinay Jesosy malala ka ampio izay hihevitra mihoatra ny zava-panahy dia rainay mandrakizay Jesosy ny anaranao amen tehakintsika ndraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra samy mahazo toerana tompoko azafady manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy alleloia tapataona faharoa mino ahako fa azo izay niriny amin'izay Andriamanitra aminao amen hatrizay mantsy rehefa tapataona faharoa dia izay teny fikasana renao hatramin'izay ho azonao amin'ity tapataona faharoa ity fa andao mba valiana rangany olan'Andriamanitra amen na amen tena hoe faly amintsika amin'izay Andriamanitra amin'ity tapataona faharoa ity tsy hampiandrasintsika tsony Andriamanitra misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fahafahana mijoro eto dia atao anatiko amin'izao fotoana izao ny izara ny tsy izara moa zany fa fampatsiahivana fotsiny ihany ny amin'ny teny izay voaraintsika tamin'ny zoma alleloia fampatsiahivana mikasika ny atao hoe fitokanam-pahamatorana angetahetana an'Andriamanitra amen eto am-piandohana dia mety tsy ho voateniko eto daholo tsy le résumé rehetrarehetra koa ty fa tsongatsongaina le izy fa asaiko ianao amerina eny ny teny tamin'ny sabotsy azafady fa tsy zoma tamin'ny sabotsy dia avereno enona dia ampiaro le izy fa antoka ho atsika amen fiainam-pahamatorana angetahetana an'Andriamanitra ny vavaka ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra dia vavaka tokony hoe atonga ho akaiky ho an'Andriamanitra akaiky n'Andriamanitra vavaka atonga ho akaiky n'Andriamanitra fa tsy hoe vavaka atonga azo valom-bavaka amin'Andriamanitra sekoly fa mana olana androany andao vatsika ny olan'Andriamanitra amen misy fotoantsika manery an'Andriamanitra hoe Jesosy zao problémako mba mamindra fo re izy rehefa namindra fo foana io tombonandronao dia efa famindrapo fa le olan'Andriamanitra za tsy niavina teo akaikinao Andriamanitra izy efa eo akaikinao fa misy zavatra zay araka le nresahan'ny pasteur Volola teo hoe ny vaindohan-draharahantsika tsy vaindohan-draharahan'Andriamanitra ny zavatra mahamaiky atsika mahamaiky an'Andriamanitra tsy mahamaiky atsika dia lasa tsy mifankahitsika vavaka ihany koa dia manova olona
aloha vo manova zavatra raha sekoly famana olana zany androany a za aloha mila miova misy publication nataony mama zay hoe afaka iova ny situation fa ny attitudeko aloha mila miova voalohany alleloia tsy afaka miandrandra vokatra afitsika nefa mifahazarantsika tsy miova dia ndao a ao anatin'izao mialohan'ny pentecote zao a tena hiditrytsika ao anatin'izany atao hoe fanovana décision io décision hoe fantarina inona le zavatra tsy mety ozy aho maly hoe mila mivavaka tsika hoe jesosy a ampafantaro ahy inona le zavatra eritreretiko fa mety nefa mbola tsy mety mihitsy na koa inona le zavatra eritreretiko efa niala ohatrany hoe matoritory any ambadika any kanefa ndray andro any dia mipotra tampoka le izy hoe hoay haika mbola misy an'izany dia mila manao an'izay vavaka izay tsika mba ahafahan'le izy mivoaka dia rehefa mivoaka le izy a tonga dia cible zany hoe tia le zavatra tsy mety a dia toerinao lasa tsy tianao amin'izay le izy ao a za aloha no mila miova zay vo ny situation rehefa miova mantsy dia tsy mahita akory hoe inona le situation mampahory fa ny olona zay tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsy mahita olana zany fa mahita an'Andriamanitra mitiafa mafy ho an' Jesosy ny zavatra tiany Jesosy ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny sabotsy dia Jesosy dia tia firaisan-tsaina sy firaisan-po hijoro amin'ny sitrapony averiko Jesosy dia tia firaisan-tsaina olona miray saina sy olona miray fo hijoro amin'ny sitrapony raha ny tilikambo ny babela nyray saina nyray fo ny olona fa tsy tao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy nanontany an'Andriamanitra ho hitantsika ho arinao dia tsy maintsy nydravany zany ao a andaontsika zany tena hoe amantatra ny sitrapon'Andriamanitra dia mila miray saina sy miray fo ny sainao sy ny fanahinao ary ny vatanao ianao aloha zany tena ndraindraika io fanohitra ianao te hivavaka amin'ny fananao te hivavaka fa ny nofinao te hatory tsy miray saina zany a ny nofinao a sy ny vatanao a ary ny fonao sy ny fanahinao fa mila miray saina ianao mihitsy aloha mila manaiky hoe zao a na dia marary amin'ny nofo ary a na dia ohatra ny te hanoaka ary a tsy maninona manoaka aloha fa ozy izy Jesosy zay hoe mantsy amin'ny mpianatra hoe tsy vitanareo hoe na dia miary tory adiny iray ary mivavaka mitsangana dia mivavaha aza eo am-pandriana aza mandoalika fa mitsangana dia ndana mandendeha dia mivavaka amen amen efitra ambony rihana fanovana ho tena ho aho amin'Andriamanitra misy fotoantsika manaraka an'Andriamanitra ny olona manaraka an'Andriamanitra dia tsy voatery ao amin'Andriamanitra any ny olona manaraka an'Andriamanitra dia tsy voatery miombona amin'Andriamanitra fa mety hoe etsy Andriamanitra dia izy eny dia arahako ety alavidavitra ety fa ny atao hoe olona ao amin'Andriamanitra dia mihaino an'Andriamanitra mihetsika araka zay fihetsehan'Andriamanitra alleloia alleloia rehefa tena an'Andriamanitra ianao dia tsy mahavita mierika zany ianao fa tsy maintsy mijery an'Andriamanitra ianao zay ny tantaran'i Abrahama rehefa tena an'Andriamanitra izy dia azoko atsaina be ny tondran'i Abrahama ny Isaka teo ambony alitara ohatrany hoe atolory Isaka atao fanatitra azoko atsaina be hoe tsy mahavita mijery an'le olana akory Isaka nge olana satria zavatra tianao no atao fanatitra tsy haiko tsika hoe mety misy havitan'izany hoe io zanakao dia ino ny antsy eny an-tananao dia io ny alitara zany dia hijery an'i Isaka ianao tsy hahavita ninjitra ny tananao aminazy zany ianao fa tomany ny latsaka eo ranomaso ny latsaka eo fa tsy maintsy mijery an'Andriamanitra ianao hoe Andriamanitra no ianao dia ataoko izao zavatra izao tiako ianao fanomezana avy aminao io ianao ilay mpanome ny ambony no ny fanomezana noho zany hijery anao ataoko izay tianao amen dia normal be i Abrahama raha ny endrandra an'Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra solution aiza ny fifantohanao raha voaolana ny fantohanao tsy mahita solution ianao fa miandrandrary eto an'Andriamanitra ndao tsika hiandrandra an'Andriamanitra ndao iombona amin'Andriamanitra aza manaraka an'Andriamanitra fa ndao hiaraka amin'Andriamanitra amen mitiafa mafy ho an' Jesosy mila votsitra ao anaty vavaka mba tsy hitambotsitra ao anaty ady alleloia inona ny sujet de prière anao fa ny sujet de prière anao dia mba maritra ny attitude anao rehefa miatrika ady ianao Jesosy aza atao mandalo ady aiza misy an'izany vavaka izany
jesosy tsy niteny hoe tsy andalo ady ianao, jesosy tsy niteny hoe tsy andalo olana ianao, fa ozy izy za momba anao mandrakariva, ny fombany miaraka aminao. Alleloia. Jesosy tsy nampanantena hoe tsy andalo olana ianao, fa izy niteny fa hiaraka aminao izy. Ny vavaka ataonao dia mamaritra ny attitude anao rehefa miatrika ady ianao. Alleloia. Mila votsitra ao anaty vavaka tsika, mila ahitsy ny vavaka. Ny anazy za zao dia manitsy vavaka mihitsy tena hoe taloha mivavaka mba tena hoe tsy andalolana mba tsy andalolana satria misy fotoana mandalolana tena olana be mihitsy dia na ianao ary hoe Jesosy inona moa zany le vavaka ngainao tsy meny vavaka, ay le vavaka atokoka iny diso fa tsy hoe izy ny tsy meny vavaka. Alleloia. Mila mijanona eo amin'Andriamanitra dia tsy mijery olana. Amen. Ny olona votsitra dia tsy mahita olana, dia tsy mitambotsitra ao anaty olana. Tantaran'i Daniel, dia Daniel dia manana fiainam-bavaka régulier. Tsy mitovy ny tantaran'i Davida sy ny tantaran'i Daniel. Samy tsara fo reo Davida dia voalaza ny asan'ny apôstôly 13:22 fa olona araka ny fon'Andriamanitra. Fa Davida kosa rehefa mamaky Samuel voalohany 7:20 dia ohatrany hoe mandray décision amin'ny tenan'izany, vokatry ny fanenjehan'ny Saoly dia mitsoka fanenjehana dia miala. Ny hitako tao anatin'ilay izy Davida tsy nanontany an'Andriamanitra hoe andeha hiaraka amin'ny Filistina ve za? Fa lasa izy niaraka tamin'ny Filistina Samuel voalohany 7:20 dia rehefa hitan'ny tandapan'ny Filistina hoe hoay tsy Davida ve io miaraka amin'ny Akisy io, dia niresaka ny tandapa hoe fa ahoana io ry Akisy, dia hoy zareo alefaso miala any aho, akisao any aho. Dia nakisaky Davida, nasaina niverina, tsy nanontany an'Andriamanitra Davida talohan'ny iarahany tamin'ny Filistina, tsy nanontany an'Andriamanitra Davida tamin'izy andeha hiaraka hiady amin'ny Filistina, fa kosa rehefa niady tany izy ka niverina naveriny zareo taria amin'ny Ziklag, dia inona ny zavatra nisy? Nitafihan'ny fahavalo ny tanànan'i Davida, dia lasa daholy na ny ankonany na zay niara-niaraka taminy, zay nyray saina sy ny ray fo taminy dia nitovy problema tao. Ny olana teo amin'ny Davida tsy nanontany an'Andriamanitra hoe andeha, na dia olona araka ny fon'Andriamanitra ary dia tsy foana le olana satria tsy nanontany an'Andriamanitra. Eny na nanontany an'Andriamanitra ary Davida dia mety navelan'Andriamanitra, fa niantoka ho an'ny Davida raha nanontany an'Andriamanitra ka nahazo validation tamin'Andriamanitra hoe mandehana miaraka amin'ny Filistina, tsy nitomany ny gogogogo tahaka izay niverenana izy. Tsy haiko hoe nareo ve ohatran'izany, fa raha za aloha rehefa nahazoko validation tamin'Andriamanitra na inona problème eo, rehefa azoko antoka fa Andriamanitra no niteny, tsy mampitomany atsony le izy, fa mampitsika ary hoe kefa Andriamanitra no nivalideny io, ty raha tsy problème ty fa zay nahatonga ny Davida ny gogogogo any ranomaso ambara-pa tsy nisy ranomaso intsony. Heureusement niverina nanontany an'Andriamanitra Davida hoe enjehako ve zany jirika izany. Be da be ny Davida eto androany maraina, tsy manontany an'Andriamanitra fa mandeha amin'ny sentiment, mandeha amin'ny toepo, mitsoka fanenjehana, mitsoka épreuve, tsoahana ny épreuve, tonga ny épreuve be. Heureusement misy sekoly androany manontany an'Andriamanitra ianao hoe inona ny solution, dia mamaly Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra tahaka ny Daniel. Amen. Manana fiainam-bavaka matanjaka maraina atoandro hariva, ataovy régulier ny fiainam-bavaka ao. Ny olana teo amin'ny Daniel na natsipy tany an-davaky ny liona ary tsy nitomany Daniel. Alleluia. Tsy nitomany Daniel satria tsara fiomanana miaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy mpanompon'Andriamanitra hoe misy olona gelina dia mandeha miantsena ary, vao andeha iantsena dia efa tsofin'ny rano ny zavatra hovidiny. Fa ny akamoron'ny olona eo ambony sakafo vao vavaka intelo isan'andro tahaka ny Daniel. Andriamanitra maninona moa tsofirany zay sy ny anina ho anay, tsy haiko, samy manana. Jehovah mpameso velominao ny tenanay, sainay atanjako. Amen. Intelo isan'andro fa manoloana ny sakafo. Fa misy olona ozy izy mpanompon'Andriamanitra andeha eny an-tsena vao hividy dia efa tsofina rano ny zavatra vidiana. Fiainam-piombonana amin'Andriamanitra. Ka manentana anao miombona amin'Andriamanitra. Aza atao fahazarana le izy, tena aza atao fahazarana, fa andao anankina ny rehetrarehetra eo amin'Andriamanitra, andao antany ny rehetra eo amin'Andriamanitra, andao ametraka, mba tsy hoe tonga le olana vao hiazakazaka hoe Jesosy enjehako ve iny, inona ny tokony ataoko nananana. Fa soa aloha fa mamaly Andriamanitra. Amen. Dia ohatran'izay koa ny tantaran'i Jona.
na rehefa eo avy amin'Andriamanitra fa tsy nakatoa an'Andriamanitra jona nandeha naka sambo hoany Tarsisy jona teny ambony sambo tonga ny olana sekoly fa mana olana androany misy olana foana na manankina amin'Andriamanitra ianao na tsy manankina amin'Andriamanitra fa tsy mitovy ny fiatrehana an'io rehefa tsara fiomanana ianao miomana tsara rehefa tonga ny olana teo amin'ny jona tany ambony sambo na lainy jona na atsipy tany anaty hazandrano jerevy tsara za tena taitra be mihitsy fa jona rehetra tsy nikoropaka misy zany fiankinan'ny olona amin'Andriamanitra tena hoe tokony hiainantsika tena hoe ao anaty problema fa sahany tena tsy fantatra jona loatra Andriamanitra fa tsy afoy azy zany tena fantatra jona Andriamanitra atsipazo any anaty ranomasina ozy izy inona tokoa vao natsipy jevy tsara ao anatin'le toepo fa Andriamanitra nanomana azandrano za mety te hiteny aho hoe fantatra jona amin'ny mission-any dia Andriamanitra tsy mamela anao tsy hahavita mission zany fa kotoka kotozy izy ny teny frantsay forcen'Andriamanitra ianao dia te hiteny aza miandro forcena aza miandro atsipy any anaty rano dia jerevy tsara vao natsipy tany anaty rano jona dia nanomana an'Andriamanitra azandrano ngeza be hitelona azy dia rehefa voatelona inona nataony jona tsaroany hoe nisy zavatra ny fanarahany tamin'Andriamanitra zay jona toko faharoa angamana toko fahatelo dia nivavaka jona vao nivavaka jona dia ahoana farany jona toko fahatelo angamana izay na toko faharoa vao nivavaka jona dia iny zay Andriamanitra fa nikitika an'le ataon'Andriamanitra kilikili le azandrano ngeza be dia nioka tena voaka indray jona ao aorianany vavaka mety ny zavatra rehetrarehetra miombona fotsiny amin'Andriamanitra zay ataon'Andriamanitra eo Andriamanitra izy aza manahy fantaro ny Andriamanitra ao fantaro ny Andriamanitra ao miombona aminy aza manaraka fa miaraha amin'Andriamanitra foana isan'andro andaontsika hiditra ao anatin'le efa sivy zany moa izy fa omaly ny fanompolo ny sivy androm-bavaka sisa eny afaka toizana foana io mandritry ny taona any dia andao tsy hijery olana fantaro Andriamanitra dia afoy izy ny rehetrarehetra omeo an'Andriamanitra ny ambony amen amen andaontsika hitsangana dia andaontsika hivavaka isory Andriamanitra ny amin'izay teny zay Jesosy mankasitraka anao zay misaotra Jesosy ny amin'ny teny zay nomenao anay misaotra fa fitiavanao tokoa zany tianao zay ho vonona tianao zay ho tsara fiomanana tianao zay anana ny toe-panahinao tsy ampy Jesosy ny hoe fananana toe-po tsara nefa tsy ampy fiombonana aminao fa tianao zay sady anana toe-ponao olona araka ny fonao sady tsara fiombonana aminao miaraka aminao isan'andro zay amin'ny anaran'i Jesosy hijery anao zay hibanjana anao zay hiaraka aminao zay hiainanao zay ataovy aty anatinay ny fiainam-bavaka Jesosy manomboka androany tsy ho varim-bariana amin'ny zavatra tokony atao isan'andro fa isan'andro dia hivavaka foana anontany anao foana tsy handray décision amin'izay tianay tsy hitsoaka toe-javatra zay mety manahirana fa hiaraka aminao zay hiatrika an'izany ndray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka ny amin'ny vahaolana zay omenao anay tsirairay avy misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy omemboninahitra mandrakizay ny anaranao amen mitiafa mafy ho an'i Jesosy mahaza ho toerana tompoko azafady alleloia anao fanatitra tsika tatazana amin'ny fanatitra amin'ny programme antsika moa zany dia tsy miova rapitso sekoly ina moa rapitso sekoly fanasitranana ary amin'ny larobia sekoly fitahipana sy fanambiana toetra ho an'ny tsirairay sy ho an'ny isa-tokantrano zany hoe mety mifamadika zany rehefa tongava foana ianao tongava foana dia amin'ny zoma amin'ny efatra ao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely zoma fanotronana ary ny asabotsy kosa amin'ny fito ora maraina sabotsy communion ao amin'ny tranom-pokon'olona Analakely any ao aorianan'ny fotoana amin'ny sabotsy dia ho an'ny olona zay na tratra ny anniversairany na fahatsiarovana ny tsingeritaona naterahany dia misy vavaka manokana ho an'ny zareo amin'ny sabotsy maraina ao anatin'ny fotoana moa zany fa tsy ao aorianan'ny fotoana dia tongava asaina ny tsirairay avy ho tonga misaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika fa efa miverina mandeha tsara ny FM 90.8 andao liteka mafy ho an'i Jesosy
efa miverina mandeha tsara dia ao anatin'izany tsika afaka miombona amin'i Jesosy, afaka mihaino teny ary indrindraindrindra afaka mamerina sy manara-maso ny fiainam-panahintsika. Teneniny ao akaikinao, arao-maso akaiky ny fiainam-panahinao e. Aza miandry farany taona vao manao bilan hoe aza miandry farany taona vao hoe inona mety inona tsy mety, fa isa minitra isa-tsegondra alohan'ny sokafa mivava dia arao-maso ny zavatra teneninao. Amen. Alohan'ny etsehanao dia arao-maso fehezo ny tenanao, ary alohan'ny anaovanao programa fehezo ny fandaharam-potoananao. Ny olona tanteraka ozy izy dia ny olona izay mahafeny teny, olona izay mahafeny tena, ary olona izay mahafeny fotoana. Amen. Miaraha amin'i Jesosy miaraha amin'i Jesosy dia miresaha fanamasina. Resao izy, miaraka aminao izy, eo aminao izy ary ao anatinao izy. Miandry anao Jesosy, miandry ny vavanao hisokatra Jesosy, miandry anao Jesosy hiresaka aminy. Alleloia. Dia tsy resaka problème. Ianona isaka miresaka amiko dia angataka foana. Nareo hoe tsy sorena hoe isaka misy olona miresaka aminao dia mangataka foana. Tsisy bonjour, mangataka foana. Tsy any amin'ilay mangataka, fa tsika ry olombelona reto ohatran'izao dia raha isy olona eo aminao dia isaky miona, rahalahy tena mba anakely rahalahy tena mangataka foana, fa tsy mba hoe tsatra ny solomasonao zany rahalahy, tonga soa androany zao za vao nahitanao. Ohatran'izany dia mba mifampiresaka mba créena le inona zany foronona le fifandraisana dia atao mahazo ainy Jesosy amin'ny fiarahana. Anontaniana izy hoe nety taminao ve Jesosy zany, lasa aingana be le radio, nety taminao ve Jesosy zany zavatra nyteneniko zany? Dia amin'ny manaraka dia miteny Jesosy tsy nety. Toy izy Jesosy hoe fa maninona moa zany ianao tsy nanontany aloha vao niteny, fa niteny aloha vao manontany. Zay le olona zay. Dia miresaha amin'ny Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra. Andao tsika hitsangana dia andao tsika hisaotra an' Jesosy andao apetrao eo amin'i Jesosy ny mois de juin anao, apetrao amin'i Jesosy ty andro androany ty, apetrao amin'i Jesosy hatramin'ny farany taona, apetrao amin'i Jesosy ny journée anao, apetrao amin'i Jesosy ny semaine anao, apetrao amin'i Jesosy zavatra rehetrarehetra, indrindraindrindra ny fiainam-panahinao. Teneny Jesosy hoe tsy hisaraka aminao Jesosy tario mandrakariva hiaraka aminao foana Jesosy tsy andao anao ninona zavatra mety ho lalovana androany, ninona zavatra mety ho atao androany dia enao ny reharehako, ny voninahitra rehetra dia averiko any aminao androany Jesosy hife vava, hife tena ary hife fotoana Jesosy. Anao zay mampahazo aina anao tsy hanala baraka anao amin'ity tapataona faharoa ty Jesosy ataoko afa-po ianao ny amin'ny fiarahana amiko. Aoka Jesosy ny fanahinao tena hoe ahazo aina isan'andro isan'andro. Ny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainam-bavakao fa mijoro tsara. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy fahavarim-barianana zany eo amin'ny fiarahanao amin'i Jesosy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa io sofinao io lasa mandre an'Andriamanitra, ary rehefa mandre an'Andriamanitra ny sofinao, ny fonao tonga dia hiazakazaka hankatohan'Andriamanitra. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa fahazavana mandehandeha anao eto amin'ity zao tontolo zao ity ary ahatonga ny olona hiazakazaka nantona an' Jesosy satria mahita an' Jesosy eo amin'ny fiainanao izy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ninona olana eo amin'ny fiainanao dia hivazany satria ianao manapa-kevitra hiombona amin'i Jesosy, hijery an' Jesosy fa tsy hijery vahaolana, hijery an' Jesosy fa tsy hijery vahaolana, hijery an' Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy fa tsy hitady vahaolana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaranao no anonako an'izany zavatra vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitay anareo ny Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amindra fo aminareo, ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka anome anareo fiadanana. Zarao ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoa zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoa zao atsika. Amen. Rapitso amin'ny fito